salame lahary tsara bilaly mbola tsara vo andao sika anao fitsangatsanganana na fizahantany anaraka ny reniranony Rianila na ny descente sur Rianila. Ny reniranony Rianila dia any amin'ny district ny Brickaville 508. Rianila dia mamakivaky commune telo: commune rurale Ambohimanana, commune rurale Fetraomby, commune rurale Anivorano. Roa soarany di aiza aloha ny source na hoe aiza maty ny reniranony Rianila. Ny source ny Rianila dia any amin'ny commune rurale Ambohimanana, ao avaratry commune rurale Ambohimanana, ao amin'ny fokotany Manankasina. Fokotany Manankasina any amin'ny commune rurale Ambohimanana, any amin'ilay masifa na tanety be vato anankiray atao hoe Ambodin'ny Vato any no source ny Rianila. Io Ambodin'ny Vato anatin'ny fokotany Manankasina io dia efa any amin'ny fiferany Ambatondrazaka na ny limitrophe ny Ambatondrazaka, any amin'ny faritra loatra mangoro zany. Mandeha zany géographie fampahafantarana ny faritra Atsinanana zany. Any amin'ny fokotany Manankasina, any amin'ilay masif na lay tendrombohitra vato lehibe atao hoe Ambodin'ny Vato, avy any ny lohan'ny Rianila. Mandeha hatrany ny manaraka ny ranony Rianila iny sika dia tonga ao Saniambana. Anaran-tanàna ny Saniambana. Saniambana dia mbola ao anatin'ny fokotany Ambohimanana. Eo Saniambana kosa no maminany ny ranony Teza, zany hoe affluent-ny Rianila zany i Teza. Mandeha zany géographie zany mandeha hatrany ny ranony Rianila tonga aty amin'ny commune rurale Fetraomby, ao amin'le fokotany atao hoe Fandriambarika. Ao amin'ny fokotany Fandriambarika indray ny ranony Ampanga dia maminany ao amin'ny Rianila, zany hoe affluent-ny Rianila zany i Ampanga. Manaraka ny reniranony Rianila iny tsika dia tonga eo a Pakambo, na ny fokotanin'ny Pakambo dia ao anatin'ny commune rurale Fetraomby. Rapide de Pakambo, ny dikan'eo rapide dia Riambato. Toy zao arany fanazavana. Amin'ny Riambato azy raha mandeha lakana ianao zany, laka motera io avy any Brickaville ho any Fetraomby dia tsy maintsy mandalo ny rapide de Pakambo. Rehefa tonga eo a Pakambo dia miala avokoa ny mpandeha rehetra ao anatin'ny lakany, sy tomona mitady ny laka motera, miakatra an'ilay Riambato zany. Rehefa tafakatra Soamantsara dia miondrana indray ny mpandeha manao ny dia makany Fetraomby. Zay aloha ny zava-misy eo amin'ity rapide de Pakambo ity. Pakambo sika dia fokotany anankiray anatin'ny commune rurale Fetraomby. Rehefa eo amin'ny rapide de Pakambo ihany koa dia mahita spectacle na tena zavatra tena manaitra mihitsy. Dia mahita an'ireo mandeha zahatra, eritrereto fa mandeha zahatra nandray miaraka amina vady aman-janaka mihitsy mitondra entana be dia be midina eo amin'ny Riambato ny Rianila. Risque be zany raha sanatrin'ny vava misy ny zavatra miseho dia eritrereto fa dia zany ny zavatra hitanao eo amin'ity Pakambo ny Rianila ity. Avy any amin'ny Pakambo tsika zay mbola anatin'ny fokotanin'ny Pakambo anatin'ny commune rurale Fetraomby dia manaraka ny Rianila ihany dia tonga eo amin'ny fokotany Ambodimolaina na Antanambao Savena zay miditra ao anatin'ny commune rurale Anivorano. Ambodimolaina na hoe Ambodimolaina zany, eo fokotany anankiray anatin'ny Anivorano, eo ilay tsika dia amin'ny Rianila dia miditra ny Anivorano. Mandeha hatrany ny ranony Rianila dia tonga eo an-tampon-tanànany Anivorano zay ny ranony Rianila dia maminany eo amin'ny vohitra. Averiko indray ny ranony Rianila dia maminany amin'ny vohitra.
zany hoe raha amin'ny géographie zany a dia affluent ny vohitra indray a Rianila. Nentiko nitsangatsangana ianao nanao descente sur Rianila, nanaraka ny reniranony Rianila zay any amin'ny district ny Brickaville, makivaky commune rurale telo, commune rurale Ambohimanana, commune rurale Fetraomby ary commune rurale Anivrano. Sombo tsara amin'ny dian-tantara manaraka.